Androany kosa no navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny fanokafana ny taonany toekarena 2024 na ny année économique 2015 sambany teo amin'ny tantaran'ny firenena no navoitra izany taom-panokafana izany izay manana tanjona ny ampahafantarana ny vahoaka malagasy sy ny mpiantsehatra eo amin'ny sehatry ny toekarena ny hetsiky ny gouvernement amin'ny asa fampandrosoana. Manomboka ny taona 2024 dia isan'ny fanapariana ny taom-panokafana ny taonany toekarena na ny année économique eto Madagasikara. Androany maraina no marihana tao amin'ny ministeran'ny toekarena ity taom-panokafana 2024 ity. Ministeran'ny toekarena no namorona ity hetsika iray ity izay heverina ampahafantarana bebe koa ny asa izay andraikentan'ny gouvernement tamin'ny fampandrosoana ny firenena ary koa ampahafantarana ny vahoaka sy ny mpiantsehatra eo amin'ny lafin'ny toekarena. Noezana mba anana fomba piasa voatsika dia ampitovizany fomba fijery ny lafiny ekonomika volazako teo fa indrindra mba ho fantatra ny rehetrarehetra izy daholy ny tompona andraikitra zay afaka hiarasa aminy no asaina manokana ohatra ny commerce, ny industrie, ny énergie, ireo tompona andraikitra ny recherche rehetrarehetra mba anamora ny fifandraisana nasaina ihany koa ny secteur privé, société civile, ny opérateur, partie d'activité financière, ny banque mondiale, ny BAD, ny Union européenne ohatra ny antony dia tsotra mba ho isy fotoana ahafahana izy rehetrarehetra mifandray ary amin'izay fotoana izay raha misy olana anankiray dia mba tsy ministère iray ihany no voatera amazy fa mba misy ataoko hoe synergie amin'ny ministère vitsivitsy. Fa anisany andrasana ihany koa ny famoahana paikady nasionaly amin'ny fampandrosoana na ny plan national de développement fantatra amin'ny teny fohy hoe PND. Noho izany dia nanazava ministry ny toekarena fa lany teo anivon'ny filakevitry ministra farany teo ny programa entina manatanteraka izany PND izany. Mikasika ny PND indray zany dia efa ndekena atao amin'ny conseil de ministre farany teo zany fa iroso atsika en plan de mise en œuvre. Ny mahasamihafa en plan de mise en œuvre sy ny PND dia zao ny PND dia document stratégique zany hoe structureny izy autour na axe na objectif na programme stratégique vitsivitsy fa tsy hita ao anatin'le PND le détail na mise en œuvre dia tsy maintsy misy document miaraka aminy dia document miaraka aminy io zany dia natao hoe programme de mise en œuvre atomboka izy amin'izao fotoana zao dia ho heverina fa mety haharitra 3 volana eo izy ny ilaina ny PMO dia hitatsika ao zany le détail ny activité ary indrindrandrindra ihany koa hitatsika ao ny mety intersectorialité mety fifandraisany secteur vitsivitsy io PMO io ilaitsika ihany koa amin'ny fitadiavana famatsimbola. Nanambarany momba ny fanisambahoaka eto Madagasikara izay notapahany tamin'ny filakevitry ny gouvernement tamin'ny ministry ny toekarena. Fanisambahoaka izay tokony atao isaky ny 10 taona saingy efa 12 taona lasa izay tsy natao teto Madagasikara.